Topoklasy topoko vavy faly tafaraka aminao ary fara mitsidika an-tokantranonao indray amin'ny takarivan'ny asabotsy 12 ny volana septambra 2012 ity asaina sahady ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao sabotsy moa ny androka dia iompana betsaka ao anatin'ny fampalalam-baovaontsika ny sehatra sosialy ny mahakasika ny politika aloha no anokafantsika ny fampalalam-baovao tsy afa-misaraka ary mifampiankina ny asa sy ny andraikitra tanterahan'ny andrim-panjakana mpanao lalana sy ny mpanatanteraka miantso amin'ny tokony fifanarahan'izy tonta noho izany ny mpahay lalana ny profesora Honoré Rakotomanana. Ilaina ny fiaraha-miasa eo amin'ny andrim-panjakana mpanao lalana, mpanatanteraka ary fitsarana raha nambaran'ny profesora Honoré Rakotomanana. Ny fifanarahana izay tanterahan'ny parlemanta sy ny filoham-pirenena dia tokony hanaja ny fisaraha-pahefana, ny fifandajam-pahefana ary ny fiaraha-miasa mpanjakana izay voasoritra ao anatin'ny lalam-panorenana. Raha ohatra fotsiny lalam-panorenana sika jerena, raha ohatra mijery koa lay andiny fahatelo, andiny faefatra ary andiny fahadimy ao amin'ilay fotofototsy ny didy raha ataontsika hoe dispositif ny didina avoaka ny fisaranavy mbo lalam-panorenana dia zao ny efa ao amin'ny lalam-panorenana momba ny hoe séparation de pouvoir amin'ny teny frantsay izy na hoe fisaraham-pahefana dia avao koa zany ny hoe équilibre de pouvoir zany hoe fifandanjam-pahefana dia avao koa ny hoe collaboration de pouvoir na hoe fiaraha-miasa zay zany hoe fiaraha-miasa zany hoe misy fiaraha-miasa ao amin'ny lalam-panorenana raha ohatra hiditra discipline lalam-panorenana tsika tsy zovita eto hoe satria be dia be reo andiny lalam-panorenana le hoe fiaraha-miasa zany hoe collaboration de pouvoir ny zavatra tena zany hoe tokony hokenena tsara amin'ny zay fifanarahana atao io zany pacte na hoe mémorandum ilazantsika zany tsy zao hoe mandeha amin'ny fahitsiny zany zany hoe mandeha amin'ny tena hoe ataontsika hoe tsy misy tsisy ny disadisa na hoe tahaky ny hoe filanakisa tsy de filanakisa zany fa mandeha araka ny tena tokony ho izy mihitsy zany hoe ataontsika amin'ny teny frantsay ngamba dia hoe tokony haniteny tsara mihitsy le hoe mécanisme constitutionnel zany hoe ahoana marina moa ny tena fizotrany zany hoe fitondrana firenena zany raha ny lalam-panorenana no jena satria zao raha talohan'ny roanjato taona taloha tany ohatra ny hoe tsy de mbola betsaka loatra ny tena hoe nisiny zany hoe fanjakana zany dia amin'izao fotoana zao tsy hoe misy fanjakana zao zany ngamba asa firenena raisy na roa mety hoe tsy zany hoe fanjakana ny hoe état zany ary raha misy fanjakana dia tsy maintsy misy feny zany zany hoe ao zany tsy maintsy misy ny hoe ao ny vahoaka population ao ny tany hipetrahana ary eo ny fahefana ka raha le fahefana reo no tokony hiara-miasa zany hoe raha ohatra mijery ny boky ny lalam-panorenana raisy nareo dia misy zany atao hoe collaboration de pouvoir collaboration de pouvoir zay collaboration de pouvoir zay no tokony andraisana io le voalazany fisaranavy lalam-panorenana io hoe collaboration de pouvoir zany hoe misy fisaraha-pahefana mpanatanteraka mpanao lalana fisarana misy ny fandanjam-pahefana ary ny indrindra zao rehefa mitsangana ny antemirandolona dia tadio tsara fa io no andrim-panjakana zay ataontsika hoe isity ny tena hoe fifandanjam-pahefana na hoe c'est une institution d'équilibre des pouvoirs. Ny profesora Honoré Rakotomanana izay miantso ny tokony sy ny fiaraha-miasa ankitsi-po eo amin'ny andrim-panjakana rehetra misy ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana.